Amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia izay resaka tontolon'ny fiarakodia zay ireo mitarika tamin'ny rallye total izay nanombaka izany Bomas Bertin dia anisan'ny andray anjara amin'ity dingana faharoa amin'ny fiadina tompon-dakany Madagasikara ity ary tamin'ity androany ity moa dia efa nitododo nakany amin'ny faritra Moromania iny zareo hijery ny lalana na ilay totsika hoe reconnaissance zany izay hanatanterahana ny fandanana mitondra fanazavana mikasika indrindra izay i Bertin izay mpanampy mpamily ao amin'ny équipage Bomas Bertin. Tsapasita zany fa hoe vonina ndray zany ny équipage Bomas Bertin chez les Shell groupe élite hiatika an'izany manche faharoa ny championnat de Madagascar zany. Etoana dia première édition izy ho an'ny Moromania zany any Ambositra zany izay ataoko hoe lalana ho an'ny rehetrarehetra tsy mbola misy mahafantatra hoe ho tsara sa ho ratsy fa dia androany moa ny fotoana zany ahafantarana an'izay lalana izay dia izay dia manome toko fa manome vokatra tsara sy manome zavatra tsara ho an'ny mpakafy rehetra na ny any an-toerana na ny vokatra ho anareo mpanaraka ty Antananarivo zany. Maka hery zay ary mampirisika foana hoe ny fitiavana ny rallye zany ny amin'ny sport amin'ny ankapobeny dia iarana mahita fa fitiavana ny anay le rallye ary efa hitanareo fa ny fitoram-panjakana zao amin'izao fotoana zao dia efa manomboka mitodika amin'ny mpanao fanatanjahantena rehetra ka mino zay fa ny sehatra toy izao zany ahafahantsika mbola miresaka sy mampiseho foana hoe toany ny mpanao fanatanjahantena fa ambasadorina firenena iray reny ka zay ny tenenay hoe manao antsoavy zay mba hitodika manokana amin'ny mpanao sport foana ny fitoram-panjakana zay mijoro zany dia efa ankahirezina sy akasitrana foana ny ezaka zay efa vita sy mbola ho ataony zareo. Raha hiverenana manokana ny rallye zany dia zay moa zany dia anatin'ny club asakina ary ny club asakina zany dia miaro ny voninany club koa ary ny équipage koa dia miaro ny voninany ankehitriny satria izay zao no mitarika amin'ny championnat de Madagascar vonjimaika zany dia miezaka zay tazona ny rythme anay ohatran'ny rallye rehetra io ny maresy tsy obina ny resy tsy akoraina fa ny tanjona dia hoe mbola hiaro ny anaram-boninahitra zay amin'ny deuxième manche io zay zany amin'ny ankapobeny ny stratégie anay. Ny atrehanazy aloha miankina amin'ny etahana lalana sy anamorony koa fa normalement tokony ho tsara aloha le izy zany tokony mifandeha 8 heures efa any fa miezaka fotsiny manao mody tsara sy repos tsara dia 8 heures vokany avy. Izay ihany koa tompolasy tompovavy no ametrahako ny veloma ao mandram-piona ho amin'ny herin'ny nito zao indray isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany isaorana ihany koa ry namana teknisianina Artina Patrika nandrina ny sary eo ihany koa ny namana Boskora Solomenjanahary napita ny sary tany tokantranontsika tany dia isaorana isika rehetra nanaraka izany amin'ny hatramin'ny farany amin'ny herin'ny nito zao indray veloma tompoko.